fantany miloha farany raha ohatra misy ny fiantsony rehetrarehetra zany miaraka daholo ny rehetrarehetra ny antoko rehetrarehetra sy ny fikavana rehetra mitady vaolana eto Madagasikara ho avy hoe ny antoko maitso Madagasikara ty ngamba mety sosokevitra reo ny fiantsona aloha efa nisy foana ary zay le izy hoe satria zay tsy miandany na miza na misy tsy tany anatina mouvance na inona na inona fa rehefa hitanay zany hoe le fiantsona dia mitombona ary tena misy tokoa faniriana hitady vaolana dia nandray anjara foana ny antoko maitso ka raha ohatra mbola misy ny fiantsona nisy moa zao reny hoe mamerina ny fandiniana ny lalam-panorena isika dia nanome solososokevitra ny antoko maitso ahoana ny fahitany an'izany zavatra zany ary inona ny zavatra iriny ka misy moa zao le hoe dinika ataon'ny olombe ny ray aman-dreny Jobo izay akasitrahany mihitsy hoe tonga ny niveau district mba ahafahan'ny tsirairay zany hoe mandray anjara anatin'ilay izy fa zay foana zany no tena apetraka hoe mananteny zay fa isy mihitsy ny fitenenana tsy amkolaka tsony na hoe tsy amin'ny fomba ofisialy fa tena ofisialy apetraka ny mpitondra ankehitriny hoe tena miala mihitsy izy amin'ny fikarakarana ny zavatra ny dialogue national sy ny momba ny fifidianana irahana ny fanapahan-kevitra na ny fandaminana ny fifidianana na ny resaka maro ao anatin'izay hoe tetezam-bita zay ka zay zany dia za mieritreritra fa hanao kabary angamba ny filohan'ny tetezam-bita Andrinirina Rajoelina amin'ny 4 Jona fa raha zany teo amin'ny toerany dia amin'ny fotoana mihitsy manararaotra hoe hanao fanambarana mpabe maso hoe za dia tsy izany dia tsy tokony hoe andray anjara tsony mihitsy amin'ny fitantanana ny fandaminana ny fanomanantsika amin'ny fifidianana dia amin'izay ngamba ilay izy irosoana miaraka satria tsy maintsy fifidianana ihany ny vahaolana tsy fandemy izay fandaminana fifidianana tafiditra anatin'izay koa le hoe fanaovana lalam-panorena dialogue national réconciliation tokony miala amin'izay koa izy ie tokony miala mihitsy zany satria izay foana mana izy hoe raha vao avy any aminy ohatrany hoe ny voalohany hevitra dia misy ankolafike zany zay efa fantatsika tonga dia mamoaka foana le hoe tsy erana le izy dia ohatrany hoe mijanona eo foana zany le famana le olana ka zay zavatra iny ngamba mitsaritarikina lavitra tsony satria ny firenentsika amin'izao dia lafaka ambany be ambany amin'ny lafiny ekonomika raha jerena zany fa latsaky ny $1 izany hoe ny latsaky ny 2,000 franc malagasy ny vola ao an'ny malagasy anankiray ka zany zavatra zany mivony hoe mampitatra n'le elanelana eo amin'le samy malagasy eo amin'isy zany le tena manan-karena zay tena vitsy anisa ary le tena maro anisa zay tena ao anatina fahantrana ary zay zavatra iny fa tsy tokony hoe mbola lovina intsony mihitsy fa mila mihitsy firosotsika amin'ny fidirana ny amin'ny ametrahana ny repoblika faefatra topoka fantany faranytsy politique ty resaka baolina ahoana fijeriny ataontsika ianao zay latsaka filopena ahoana vavijerinao ianao izy ahoana fijerinao ny zavatra sy tany Afrika Atsimo ahoana fijerinao ny ty baolina izy mety azo io izy any ia nafinaritra nampalahelo aloha ngamba no resana voaloha hoe le bafana ia satria mba napetrahany eny izy fa zay moa zany ny baolina boribory io ary ny tena mahafinaritra anatin'izy aloha ana manokana zay mankafy sport hoe mazava zany ny fitsipika ia zay zavatra ray tsara raisina ao amin'ny politika mazava ny fitsipika baolina ny lalaovina ary mazava zany ny fitsarany ny arbitre koa zay manana lanja lehibe ary rahan'le vahoaka rehetrarehetra mijery zay zavatra tsara ny omany io zany nahazo lesona be koa zany ny frantsay ie satria io zany hoe raha hitantsika hoe mipetraka amin'ny hotely tsara be karakaraina be mandeha arovana be efa maromaro ny etapy nandeha nanao kely tany la réunion efa tany amin'ny toerana misy atsika ohatr'izany kanefa moa zay misy hoe miezaka mba handresy fa rehefa tena eo anatrehan'le kilalao dia eo zany ny tena hita ny tena izy misy moa zany zao ny maritra manaraka zany makany Allemagne zany
Ini dia malakina di close yang di Parlement zany ianao ampaty-baolina teny avy izay koa kamo mifaveo mbola isy moa fandahana fantana ty resaka mondial de 2010 izay atao any Afrika Atsimo ity za kosa dia manome veloma nareo rehetrarehetra ary misaotra manokana ny madame Sara Joseph Valiaso vahiny amin'ny fandahana l'actualité dia mandapresaka ilay tovolahy sy tovovavy.